tongony ty ny fotoanany fitoalady zay rahanao ny fiangonana evangelika chaîne le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fitoalady dia mitondra loha-hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa hoy ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaim-poana na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava rehetra amin'ny fiangonana chaîne eo amin'ny sinema Rex sy ny Ritz isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sy sasany ny fiangonana chaîne eny Tanjombato kosa indray dia amin'ny ena sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy pirovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao dia falimiarabantsika rehetra ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana evangelika chaîne ao anatin'ity fandarana ity misotranao zahay manaiky anaraka ny fandarana ao anatin'ny minitra vitsy zay rahantsika eto mino mifoky rehetra fa tsy aririnanao ny fotoana zay rahantsika fa hitondra hery hitondra fampaherezana ary amelombelona ny fanahinao indray ny ten'Andriamanitra fo zay famizarako aminao androany araky ny fanao moa raha ohatra nuke fampanaraka ny fandarana dia ety ampiandohana no mampafantatra reo filazana vitsivitsy zay iarahanao ny fiangonana evangelika chaîne ny fiangonana evangelika chaîne isa-taona dia manana fotoana tena lehibe de lehibe ary ara-baiboly mihitsy ilay izy tena zavatra ohatrany hoe mipetraka tsy hoe ohatrany tena mipetraka amin'ny fotoana ao anaty baiboly dia ny fotoana ity dia fotoam-bavaka anakay antsoina hoe fito alahady zany hoe alahady anankifito ilay izy io dia manomboka amin'ny alahady ho avy zao dia ny fahavalo ambin'ny folo ny volana septembre izany dia mitoy fadimy amby roapolo ny volana septembre izany dia avy indray mandritry ny oktobra ray manontolo isan-kalahady zany zany hoe alahady anankifito zay mahatonga azy antsoina hoe fito alahady fotoam-bavaka isan-kalahady misy loha-hevitra lehibe izy ity ary ny loha-hevitra dia hoe ny fanomezan'Andriamanitra arak'izay valaza ao am-boky ny Korintiana voalohany toko faharoa dia eo amin'ny andininy fahafolo mamela makikely azy vetivety aminao zany zao lazainy hoe dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy no mamatra zavatra eny na dia ny saina lalina lazain'Andriamanitra azy andiny faraika ambin'ny folo fa iza ny olona mahalala ny eo am-pon'ny olona fa tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany ary toy izany koa tsy misy mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra andiny faharoa ambin'ny folo eto ilay izy fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika amin'ny baiboly tena misy izy dia hoe mba ho fantatsika ireo zavatra be da be le tianyteneny eo fa tsy anankiray fotsiny zay nomen'Andriamanitra atsika maimaim-poana ao filazantsara ny jona toko fahefatra koa Jesosy dia nilaza tamin'ny vehivavy anankiray zay tonga natsaka rano teo amoron-drano teo amin'ny lava-drano anankiray dia mody nangataka rano taminy Jesosy dia ora vehivavy ianao Jiosy sasa maritanako nahoana ianao mangataka rano amiko dia zao ny zavatra nytenen'i Jesosy azy ao filazantsara jona toko fahefatra andiny fahafolo izy Jesosy namarika anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo rano omeo osotroko dia ianao nangataka taminy ka nomeny rano velona raha fantatrao izy ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy ka nomeny rano velona Andriamanitra manana fanomezana omenanao be da be tsy tambo isaina famelan-keloka dia fanomezana fahasoavana dia fanomezana ary misy karazany be da be ny fahasoavana ny fifaliana dia fanomezana ny fiadanam-po dia fanomezana ny fanambinana dia fanomezana ny fahamarinana dia fanomezana ny fanafahana dia fanomezana omen'Andriamanitra atsika zany ary ny lehibe indrindra dia ny fanamasina sy satomboka seho atsika dia fanomezan'Andriamanitra izany fanasitranana dia fanomezan'Andriamanitra zany ny fitahiana arabola fanomezan'Andriamanitra zany ny zanaka
fanomezan'andriamanitra zany ny tokatrano sambatra ny vady endry fanomezan'andriamanitra zany tsy tambo isaina ny fanomezan'andriamanitra mafinatra fijona vavolombelona vao tamin'ny alady teo tao amin'ny fiangonana anabavy anankiray narary mafy ny mamany tapaka landra dia niditra hôpitaly dia zao mihitsy lazainy tany amin'ny hôpitaly hoe ony dokotera hoe tsy ho sitrana antsony a fa tsy maintsy dia malemy izy tsy afaka mitsangana dia le mama moa tany amin'ny faritany izy taty Antananarivo dia niantso aho izy nyzokinay hoe tena mama ozy izy zao ny teny ny dokotera hoe tena tsisy fanafodiny intsony a fa malemy izy a dia tsy afaka mitsangana intsony zaho izy tsy manan-kiazava fa zay vavaka fa tsy maintsy sitrana izy dia avy eo izy resaka tamina namana sotradozy izy ny namako hoe ndrivy adaly efa ny dokotera zao no miteny fa tsy ho sitrana intsony izy fa alemy tsisy zany ozy izy fa mamako tsy maintsy ho sitrana fa ndrivy efa verisaina ozy izy dia avy eo izy mivavaka ao mamanay dia natsoky telefona izy ozy izy dia ny dokotera indray ary ozy izy nandeha ny telefona hoe tsy afaka mandeha telefona izy amin'le aretina mahazo anazy zany dia zao nyteny tamin'ny dokotera hoe apetreo amin'ny sofony fotsiny azy mba farafaratsiny mba maheno anahy izy na ny fofony aina avaty aminahy ty zay zany mihotry ny voteniny dozy koa moa le mamany hoe le mamany efa tsy afaka amin'ny tenyntsony zany sady ohatriny hoe efa tsy maheno ntsony dia nataon'le dokotera teo amin'le sofile mamany ozy dia telefona dia nivavaka aho izy mama tsy namaly le mama anozy izy dia nivavaka am'zay tamin'izany fotoana nivavaka azy izy naheno zavatra mafana be anidina tamiko dia zao fotsy izy niteneko tena telefona hoe amin'ny anaran'i Jesosy mama zany hafanana be reko tonga ato amiko zany didiko hoe pitany aminao any zao dia mitsangana ianao ary sitrany ianao tonga dia namaly le mama anozy izy tampotampoka teo maheno mafana be anaka dia avy eo izy mbola tosaka le vava tsy maintsy mitsanga mama androany le mama zay efa tsy afaka ny teny tsony sady tsy niresaka nanomboka namaly tao amin'ny telefona natao teo amin'ny sofiny vita le vavaka ozy izy fantatro ny zavatra nitranga sitrana le mamany le mama am'izay ny teny mafana be aky afaka ohatry ny te hitsangana amin'izay a dia zavatra nitranga ozy izy nakifo ny boty fotsy nitsangana izy ny apitso mare izy ozy izy tozy izy hoe sitrana nitsangana le mamany ary nody tany an-trano fahagagana tany amin'ny dokotera sy ny hôpitaly tanao iza moa ny olona mety hiteny io fa tsy sitrana ntsony io fa tsy vita intsony tsika tsy mahamety ny dokotera satria mba misy fetrany ihany koa ny zavatra ny anaran'ny olona anankiray fa Andriamanitra ihany ny tsisy fetrany Andriamanitra ny tsisy fetrany ao nozy izy ny tenin'Andriamanitra raha mba homen'Andriamanitra azy no fanomezana iza moa no asakana n'Andriamanitra ka rehefa homen'Andriamanitra no koa ny fanomezana rehefa nasitrana anao Andriamanitra rehefa hitanao arabola Andriamanitra rehefa hamenao ny vizanao Andriamanitra rehefa hame ny passeportnao Andriamanitra rehefa hitany asanao Andriamanitra rehefa hamenao promotion Andriamanitra rehefa nafaka anao am'zigara sy ny toka Andriamanitra iza moa no olona asakana anao am'zany rehefa hamenao tokatra ny sambatra izy rehefa hamenao zanaka anay izy iza moa no olona asakana an'zany tsy misy fotoana zao handraisanao fanomezana avy amin'Andriamanitra fotoana zao fotoana zao vao tamin'ny maraina nesaka tamin'ny mpiara-miasa tamiko pasteur atao anatin'ny fiangonana dia fampiresaka eo zay dia famizara fijoroana vavolombelona eo dia ozy izy hoe nisola ozy izy tonga tato amin'ny borao dia le nasainy bishop niraisiko reny satria tamin'izay tsy afaka nandray le olona dia nasaiko niraisy le olona dia le olona ozy izy tena tsy mety miakatra mihitsy ny finoany hampaherezina fa satria nanana problème be le olona dia farany dia zao izy nataoko le olona hoe zao ary rehefa tena tsy afaka ino mihitsy ianao dia aleo apitako herin'Andriamanitra ianao dia manaovy anao ndana am'izay anao afaka manao fagagana amin'ny anaran'i Jesosy ianao iza ozy izy ny olona hitanao ohatra hoe tena manana problème be mihitsy toy izy hoe ny dadako ozy izy fa manina ny dadanao dia hoe dadako ozy izy vao fatotry ny sigara efa taona maro ary manandropa-ke isan'andro dia izy eo izy teo sitrany teo afaka amin'izany satria efa nanao cure mihitsy izy ozy izy fa tsy nety afaka mihitsy dia zao ary ozy izy hivavaka ao ozy izy apitako aminao ny herin'Andriamanitra dia ndaninao mivavaka ao azy dia hitanao eo amin'izay hoe tena possible ve zany hoe herin'Andriamanitra miasa ny fiainao zany sa ahoana dia nivavaka ao azy ozy izy dia napitako tamin'ny herin'Andriamanitra dia ndanao ozy izy makany aminy dia lasa zany le olona io nakany amin'ny dadany izy efa manambady amanjanaka le olona io fa tsy miara-mipetraka amin'ray aman-dreny dia nakany amin'le dada sy mamany izy zany dia nakany amin'le dadany izy dia niteny dada ve teo afaka amin'le tsikara tena teo afaka ako dia nivavahana vavahako teo izy izy dia nataon'le olona zany le toromarika nomen'le paster dia natao teo le izy vitsy ao izy izy dia lasa ozy izy nody
fa tam'le izy nivavako izy zao zavatra nitranga na mdo be le ranka voaka do izy ohatra misy goudron mainty mivoaka avany amin'ny any de zavatra nitrango izy rehefa aveo natsonozy izy mamany rehefa niampitsony ena nahoany dady zay tozy izy lasa mivoaka izy izy fa io sigarno izy magaga fa tsy mifoka izy nefa isamana izy mifoka foana afaka ny herinandro izy izy de zao nytenen'le dadany hoe tsy te hifoka ntsony izy ary leo na ny fofony azy afaka tanteraka hitanao teo le olona votonga saina be hoe avy ohatra n'izany fiasan'ny herin'Andriamanitra de mbola misy zavatra beta be moa zany hatramin'ny asany zareo ohatrany hoe nanao trano izy de misy zavatra ataon'le vadiny any amin'ny toerana lavidavitra ny Antananarivo de isan-kerinandro vao mody de le asa le vadiny tany tsy nety mihitsy ozy izy de rehefa se nefa ozy izy de niteny le nanantona le pasteur atao tompengonanay izy le nasaiko nandray anazy de ahoana fa zao de ndana ampiasao le ataovy le zavatra natoroko anao de nivavaka izy de zavatra nygaga ozy izy zao fotsiny tenen'le olo an'le vadiny hoe zao hoe satria tsy mandeha mihitsy le asa le vadiny tany hoe zao isola anatitra volo anao de andeha am'izay ny asanao ny apitsony tokoa ozy izy nisy nanatitra 7 millions tao am'le rangaha vady le olona de nomboka teo ozy izy de misy vola ohatrany foana mandra-pavita an'le trano de tahitra le olona tena tsy napoziny hoe possible ave zavatra ohatran'izany zany nefa le izy hitanao rehefa tonga aminao ny herin'Andriamanitra de fanomezan'Andriamanitra zay rehetra nandray azy de omeny hery isan'ny fanomezan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra zay mandray azy de omeny hery ary rehefa fotoana midina aminao io hereo tsisy olombelona na lalàna na fortra na asan'ny demony abloke an'Andriamanitra rehefa hiasa aminao Andriamanitra ka tonga ty le fotoana zay andraisanao an'izany rehetra zany na fanasitranana tediavinao na fanafahana na fiovana na miresaka arabola na mizanakao mety matitra ny zanakao tena tsy hitanao tsy mitambatambazana tsy mety gidragitraina tsy mety omena zay tediaviny tsy mety tsy omena zay tediaviny tsy mety sahirana mihitsy ianao ny ilainao de herin'Andriamanitra le mpiaino mahafinaritra isany le mpijery mahafinaritra isany fotoana zao andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra ao anao amboary ny programme eto ny vady aman-janakao misy fotoana lehibe misy fotoana maro azonao isafidianana raha am'raiky sasiritsy sandorina lakely na ianao hiditra amin'ny enina maraina de mirava amin'ny fito sasany de avy eo na miditra amin'ny fito sasany mirava amin'ny sivy na miditra amin'ny sivy de mirava amin'ny folo sasany na miditra amin'ny folo sasany de mirava amin'ny 12 na ozy ianao aloha ny atoandro ray adiny ray misy amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny ray sasany io amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay ny teny anglisy ao amin'ny raiky sany teny frantsay ny am'ritsy fa adika amin'ny teny gasy ny toko teny dia misy ne fotoana zay natokana ho an'ny tanora fotsiny rehefa amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 sasany ao amin'ny raiky sa de ho amin'ny manambady fotsiny indray ao amin'ny ritsy rehefa amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 sasany de ny ariva indray de fotoana amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany amin'ny 5 eo tonga avy amin'izany afaka misafidy zay ora mety aminao ianao fa tena anova tanteraka ny fiainanao Andriamanitra azadino fa manomboka amin'ny 20 ny volana septambra ihany koa nefa isakariva rehefa talata rabila kamisy de iresakitsika ny amin'ny hoe miaina amin'ny surnaturel eo vao tena metanao zany hoe ve tena azo iainana mariny te resaka tontolo ara-panahy sy ny surnaturel ty miaraka amin'Andriamanitra ve tena ohatrana isy zavatra be da be ho renao sy iainanao ho expérimentenao manam-potonganao tonga zany hoe tena tsy napozika ohatr'izany izy raha iny tanjom-batony eny tianao tongavana na hoe atondranao ny afaka rehefa le isaky ny any am'raiky sy zany misy amin'ny 5 sasany arivo le isakariva le hoe miaina amin'ny surnaturel fa ny tanjom-bato amin'ny fiangonana saina tanjom-bato indray de rehefa atoandro de inao misafidy hoe iny tanjom-bato atoandro ve sa ny arivany am'raiky fa ny tanjom-bato de rehefa talata larobia sy ny zoma ny talata sy ny zoma de amin'ny 12 sasany ny larobia amin'ny 2 ora sasany ny fotoana afaka alahady ny tanjom-bato manomboka amin'ny alahady zao 18 septambra de amin'ny 9 sasany maraina amin'ny 20 sasany maraina indray de amin'ny 10 sasany inao no misafidy zay ora mety aminao misy koa ny atoandro amin'ny ray sasany de ny après midi na ny ariva amin'ny 2 ora sasany azo antoka ny fiovan'ny fiainanao aza velisy antony tsy atongavanao fa zahay tsy mitory-tsisy porofo azo ny antoka fa tsy maintsy miovan'ny fiainanao zay ny fandarantsika fa de manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana chaîne veloma tapoko tongony aty ny fotoana ny fito alady zay rahanao amin'ny fiangonana évangélika chaîne le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra
amin'ity taona ity ny fito alahady dia mitondra loha hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'andriamanitra fa ho ny ten'andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'andriamanitra homenanao maimaim-paona na ininona fanomezana irinao avy amin'andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava ratsy amin'ny fiangonana saina eo amin'ny sinema raiksa sy ny ritsy isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny 12 sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny 2 ora sy sasany ny fiangonana saina ny Tanjombato kosa indray dia amin'ny ena sasany amin'ny 8 sasany sy amin'ny 10 sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny 2 ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'andriamanitra tsy mitory tsy misy porovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao